Ivavaka isika tompo. Aly misaotra anao zahay, i Andriamanitra ray be fahasoavanao. Fa omenao ny teninao zahay. Omenao zava-tsoa tsy mety levinao zahay. Ifanambaranao fa ny tany sy ny lanitra dia mety levina. Fa ny teninao sy mba ho levina. Be dia be ny zavatra heverinay fa tsy mety levina misy azy. Kanefa ireny rehetra ireny koa dia ho levina daholo. Fa tokana ny sy mety levina dia ny teninao tompo. Ny teninao izay nampisy ny zavatra rehetra. Ny teninao izay nanaovanao ny zavatra rehetra. Ka dia ny teninao no mila ifikiranay tokoa. Ndreto ary zahay, efa nambara taminay ny teninao masina, mahavelona zany teninao zany. Tena mampiaina tokoa zany teninao zany. Raha toa ka raisinay zany. Raha toa ka ivelomanay tokoa zany. Raha toa ka mampiatrano zany amin'ny fiainanay manontolo zahay dia mahavelona ny teninao. Efa nambaranao tompo fa sy ny mofo ihany iveloman'ny olona. Fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ka dia mangataka zahay mba hampiorenana amin'izany finoana zany koa zahay. Mampiorena anay tompo amin'izany finoana zany. Izany finoana zany dia tena mahavelona anay koa. Io no amonjena anay sy ny zavatra hafa aloha no amonjena anay fa ny finoana tompo. Da io zahay sy raray avy zay tonga eto. Mila anao zahay tompo. Mila ny teninao zahay. Mila ny asanao zahay mba ho velona. Raha sy zany zahay dia maty ihany zahay na dia velona azy. Malemy ihany zahay na dia mahazoa azy atao matanjaka azy zahay dia malemy ihany iny zahay. Koa ndreto zahay tompo manatona anao zahay. Satria ao aminao no misy ny zava-soa. Ilain'ny fiainanay andavanandro. Ilain'ny fiainanay manokana. Raha misy zava-sarotra diavinay na sedrainay dia ny teninao no tena manafatahotra anay. Ny teninao sy mahakivina aketraka anay. Fa raha sy zany zahay dia olona mora ketraka anie zahay. Sy sarotra loatra ny mahaketraka anay tompo. Sinosinona akory dia efa ketraka zahay ty. Dia misaotra anao zahay tompo fa ny teninao no manomana anay. Misaotra anao koa zahay no retim-panokonao marobe zay tonga eto. Anao izy ireo. Ianao no mitarika azy eto. Ny fanahinao no mitarika ny olona tsirairay. Tsy misy zavatra zay mitarika anay eto afa-tsy ny teninao sy ny fanahinao masinao tompo. Raha hore ary ny teninao zao. Efa nrenesina ny teninao tamin'ny vavi-teny masina teo, dia mbola ho renesina ihany koa zao. Dia mitarianay amin'ny fanahinao mpanazava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ihany koa amin'izao ary. Dia raha sika mahita izany ao amin'ny filazansaran'i Jesosy Kristy. Filazansaran'i Jesosy Kristy araka ny Matthieu. Matthieu toko faharoa amby folo. Rakina manomboka amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo. Matthieu toko faharoa amby folo. Rakina manomboka amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany. Ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany fa ny voany no afantaranareo ny azo. Rita ranaky ny mena rano. Ataonareo zay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara. Fa avy amin'ny abeny ao-po no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahana ny olona amin'ny andro fisarana noho ny amin'ny teny foana rehetra zay atao. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Iray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo. Anisan'ny mahafiangonana ny fiangonana ny batisa masina. Tena ao indrindra nandraisan'Andriamanitra sika ho zanany. Ka dia zanak'Andriamanitra indrindra zay natao batisa. Kanefa sy zany ihany mahazava-dehibe ny batisa. Amin'ny andro fahiny
raha mbola tsy nata hoe kristiana ny mpanaraka an' Jesosy dia nomena anarana hoe olona masina izy. Olona masina amin'ny toerana anankiray tahaka sika zao dia olona masina isika rehetra. Ny olona masina amin'izay dia ilazana zay voatokana izy, voatokana ao amin'ny raha masina. Paoly apôstôly moa dia milaza anazy ao amin'ny Romanina toko voalohany manao hoe izao izy Paoly apôstôly, voanso apôstôly moa zany izy ary voatokana ao amin'ny filazansaran'Andriamanitra. Olona voatokana ao amin'ny filazansaran'Andriamanitra zay no atao olona masina, voatokana ao amin'ny raha masina. Zay tsy midika hoe tsy hanao raha samihafa andavanandro, azosika atao ny raha sika andavanandro, tsy misaka anazy zany akory. Kanefa ny maha olona masina dia zao, na inona ataonao, na inona ndraikitrao, na inona asa sahanina andavanandro, tsy mampaninona zany, zavatra sara le zany. Dia zao isika tsirairay ireo amin'ny mahavita batisa dia olona masina isika, voatokana ho amin'ny filazantsara. Raha voatokana ho amin'ny filazantsara zany dia raha misy olona zay mifanozo amitsika na misy olona zay miresaka amitsika dia mahazo toky izy, afatavitra izy, manam-piadanana izy, satria mifanena amin'ny zanak'Andriamanitra, mifanena amin'ny olona zay voatokana ho amin'ny filazansaran'Andriamanitra. Sanatriany ka misy olona vita batisa ka tena mampikolay ny fihaonana aminy, ka ataony olona hoe fa iaho tsy mihaona amin'ny intsony aho, tena tsy mihaona amin'ny intsony aho satria tsy zakany mihaona aminy. Sanatriavina zany, na hoe tena manao teny tsy misofina zany olona zany, tena tsy zakany mihaino azy, teny mafy loatra zany. Ka dia zay tsy natao amin'izany sika. Isika dia natao hitia olona, isika dia natao hampahery olona, isika dia natao hilaza ny filazantsara amin'ny olona, hilaza zay mahasoa, hilaza zay mampandroso, hilaza zay atao hoe mahavelona. Zay ary no mahazanak'Andriamanitra sika, zay no maha olom-boatokana sika, voatokana ho amin'ny filazantsara. Fa tsy sanatria hoe voatokana ho amin'ny filazantsara zay mahasiravina, na hoe filazana mahasiravina, na hoe filazana mahafarikoditra. Tsy zay sika, fa isika dia voatokana ho amin'ny filazana tsara, voatokana ho amin'ny teny soa mahafaly. Raha misy marary dia voatokana hampahery olona sika mba ho salama izy. Raha misy olona matavy dia isika dia natao hanafatahotra azy. Raha misy olona tsy manam-piadanana dia isika natao hanome fiadanana azy. Fa tsy sanatrian'izany ka hoe vao maika hampitombo ny zavatra mahazo azy, vao maika hanapitrotra ka sanatria. Tsy zany sika tokoka dia averina fa isika dia voatokana ho amin'ny filazantsara. Ka amin'izay maha olom-boatokana sika zay dia anisan'izay ny teny. Tsy ny kely indrindra maha izy azy isika ny teny. Io teny io tena zava-dehibe amin'ny maha olombelona sika tokoka. Marina fa raha misy olona sy miteny, misy karazam-pahasembanana moa zay sy miteny ny olona, dia mbola miteny ihany ny olona zay sy miteny. Ny olona moana dia miteny ihany izy, fa manana ny fomba itenenany izy, manana zay fomba ilazany eo ampony izy, fa tsy hoe sy miteny akory. Ka eto amin'ity teny anjarasika ity dia zava-dehibe ny atao hoe mahazanaky ny filazantsara sika, zava-dehibe ny atao hoe olom-boatokana sika. Maha olom-boatokana sika zany tena zava-dehibe tokoa. Ka dia ambara ary toko fa dia tena mitazona toerana lehibe amin'ny maha olom-boatokana sika ny teny. Zay indrindra no resika amin'ity teny anjarasika ity. Kanefa mialoha dia aleo ho renesika ny antony mahatonga an' Jesosy tomposika ny teny ity teny anjarasika ity. Mialoha kely zao ary dia rehefa Jesosy nifanozo tamin'ny olona anankiray zay nanana fahasembanana lehibe, sady zamba izy io no mona, sady tsy nahita zany izy no tsy nahay miteny farakidena. Kanefa dia nositran'ny Jesosy teo noheo, ka rehefa sitrany izy dia nahay miteny sady nahita ny mazava izy. Io zany zava-dehibe. Teo anatrehan'izay
zava-dehibe seho zay fahasitranana zay dia mitakorisika ny olona kanana olo itianga ny zanaky Davida fa sy mba takorisika n'zany tompo sy mba teniteny foana zany fa tena teny zay hitarehan'ny fanahy masina ny olona zany ny fanahy masina no nampiteny tahaka an'izany sy mba misy olona ampitenen'ny zavatra hafa ka hiteny tahaka an'izany fa ny fanahy masina no mampiteny hoe Jesosy dia zanaky Davida, Jesosy dia mpamonjy, Jesosy dia Mesia, izy voahositra hitondra ny famonjena hosika. Zay ny dikany maha zanaky Davida tompo. Zanaky Davida zany dia mpamonjy zany, Mesia zany, ilay voatendrin'Andriamanitra hitondra ny famonjena azy, hitondra ny famonjena anao, hitondra ny famonjena asika rehetra. Zay Jesosy. Ka raha atao hoe somary nitakorisika ny olona dia zao sy tena takorisika zany fa ny fanahy masina miasa tao aminy ka nahatonga azy teny hoe zanaky Davida nga io. Esy andamin'izay koa dia nisy ny olo sasany nanao hoe Belzebuba lehibe ny deminia no amoahany Jesosy ny deminia. Zay ny teny sasany koa Belzebuba ho izy zay lehibe ny deminia no amoahany deminia. Nahoana no teny tahaka am'izany reto olona reto? Sy mba fanahy masina no mampiteny azy, sy mba fanahin'Andriamanitra no mampiteny azy, zavatra hafa no mampiteny azy, fanahy rasy no mampiteny azy, zava-doza indrindra no mampiteny azy. Miteny rasy an'i Jesosy izy ka manao hoe Belzebuba alohan'ny deminia koa no amoahany deminia ka dia mivoaka ny deminia. Eo zany dia fo anakiroa samy hafa no miteny, fo anakiroa samy ampiteneny zay mampiteny azy. Ny anakiray zay miteny hoe zanaky Davida io, ny fanahy no mampiteny azy. Ny anakiray zay manao hoe Belzebuba no amoahany deminia, fanahy rasy no mampiteny azy. Misy fo anakiroa zany eo, sy mitovy, samy fon'olombelo kanefa arakaraky zay mampiteny azy ihany. Ny anakiray ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra, ny anakiray ampitenen'ny fanahy rasy. Zay ary zany no resaka eto, fo sy mitovy. Ka eto zany ny tompo zany dia manao hoe mahagaga zany teny zany. Ka hoy ny tompo hoe raha misy hazo sy tongatonga ho azy ty hazo ty fa ny olona tasinanana rehetra anatin'izay koa sika gasy anisan'ny tasinanana kanefa sika sy de tena mpanao an'ity zavatra anakiray lazaina eto. Ny tasinanana akapobeny manamorona an'ity ranomasombe Mediternéana ity dia saiky nanana zaridaina ny akamaroan'ny olon-dehibe, olona zay atao hoe manana ny lazany, manana ny voninahiny tao an-tanàna, samy nanana zaridaina izy ireo. Ka misy fotoana sasany dia misangasangana any an-jaridaina ny tompony zaridaina, dia mioty voa izy, ny sasany voa mangidy, dia hitany hoe tena sizy zany, matoa mangidy ny voan'io hazo io dia rasy izy, fa sisy hazo sara mamoa voa rasy. Dia andramany koa ny sasany mamy izy zany, mahatehinana be izy zany, dia hitany fa sara ny voany. Ka dia hoy izy hoe natoinona dia sara ny voa satria sara lay hazo. Ka eo zany no isian'ny fitenenana hoe ataovy sara ny hazo rehefa sara ny voany, ataovy rasy ny hazo rehefa rasy ny voany. Ny hazo sara sy mba mamoa voa rasy, ny hazo rasy sy mba mamoa voa sara. Zay aloha dia zavatra mazava. Io no teny lehilahy anakiray zany zay mamangy ny zaridaina dia manandrana ny hazo izy ka sy ho ela dia hahazo teny ny hazo rasy hoe kapao fa sy ilaina io, rasy io hazo io satria rasy ny voany. Sy ho ela zany. Manaraka an'izany ary dia ny antsony zao itenenan'i Jesosy ny hazo rasy sy ny hazo sara zao dia ilay teny mialoha teo, nahoana no miteny rasy ka manao hoe Belzebuba alohany deminia no amoahany deminia. Rasy ane zany, teny rasy ane zany. Matoa miteny rasy lay olona dia satria izy no rasy.
rasy ny ao-apony zay mahatonga azy miteny rasy fa ny anankiray kosa na ny maromaro miteny hoe io angano zanaky davida ny fanahy dia ny fanahin'Andriamanitra no mampiteny azy toy zany. Izany dia zavatra sara zany. Izany teny sara zany dia sy mety ho avy amin'ny zavatra hafa afa-sy ny amin'ny fo sara ihany. Matoa miteny zavatra sara ny olona dia sara ny ao-apony. Mampahasiaro antsika indrindra ny tantaran'ny Kaina sy Abela izy ty. Kaina sy Abela, pirahalahy ray tapo, eny zanaky ny olona anankiray ihany, zanaky ny mpivady ihany dia ny Adama zany sy ilay vadiny tamin'izany fotoana zany moa. Ao amin'ny tantaram-piandohana no ahitasika azy. Nivavaka izy roalahy hanao fanatitra, fanao zany faminanana ny altara ny isam-pianakaviana. Da dia hanatitra fanatitra eny amin'ny altara izy roalahy, fanao ny isam-pianakaviana zany. Sy fantatra moa ny ota, sy fantatra ny zavatra mety sy nentina tao dia aleo manao fanatitra amin'Andriamanitra mba hibebahana, mba hanadiovana amin'izay ota sy fantatra na fantatra azy. Ka rehefa nitonga ny fanatitra Abela, ny azy nakasitrahan'Andriamanitra. Nahoana nakasitrahan'Andriamanitra ny Abela? Satria Andriamanitra mahita ny fony. Ny fony Abela zany sara. Fa ny Kaina kosa sy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra. Fa nahoana? Satria rasy ny fony. Sy ny zavatra nateny akory no rasy na sara. Abela nanatitra ondry, Kaina nanatitra ny vokatry ny fambolena. Samy zavatra sara nataon'Andriamanitra le zany. Araka ny fampianaran'ny Genesis toko voalohany manao hoe ino sara daholo zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra sy mijery ny zavatra zay atery ny olona, fa mijery ny fo izy, mijery ny miafina izy. Ny miafina indrindra jeren'Andriamanitra. Misy rakitra sara ao anatin'ny fony Abela, ka dia zay nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatiny. Misy rakitra rasy ao anatin'ny fony Kaina, ka dia zay no tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatiny. Ary vao maika tena loza azy, fa nidiram-pialonana be Kaina rehefa nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry ny rahalahy. Ny hafarany dia namono any Abela rahalahiny izy. Zay zany dia ahitana miary any fa tena maloto izy, tena misy rakitra rasy ao anatin'ny fony. Zay zany no tena zavatra mampalahelo amin'ity zavatra tao hitasika, atresika amin'ity tena zany Andriamanitra anjarasika ity. Eo anatrehan'izany dia misarika ny saisika ny tenin'Andriamanitra. Ny teny dia sy mba teniteny foana, na dia mety ho teniteny foana azy. Sy mba misy teniteny foana zany. Ny teny dia zavatra avy ao anatin'ny fo zany. Sy misy olona miteny zavatra ka hoe eo amin'ny molotra ihany. Sisa n'izany toko. Fa ny teny rehetra zany dia miala avy ao anatin'ny fon'olona. Na ny teniko, na ny teninao, na ny tenitsika sy rairay dia miala avy ao anatin'ny fo. Ny fo sara no mahatonga ny olona hamoaka zavatra sara amin'ny teniny. Ny fo rasy no mahatonga ny olona hamoaka zavatra rasy amin'ny teniny. Fa izao koa no manahirana amin'ity teny ity. Dia hoe sika aleo sy miteny, ka sika nga mety amin'izany. Sy mety ene zany hoe sy miteny zany. Aleo sy miteny ve, ho zaka ve sy miteny. Atahoana zany sy miteny zany. Ny vorona aza mba miteny, ny kalokalo izy sy ny biby aza mba miteny koa. Raha atao hoe miteny izy, sy afaka angina izy, maika mofa ny olombelona zay noharian'Andriamanitra araka ny endriny. Ka dia zao ny fahavoazany atao hoe teny laha atao hoe fahavoazany. Ny teny dia sy mba afaka miendaka amin'olona zay teny azy. Sy mba tahaka ny rora izy, hoe mandrora anao dia any izy, tsy hitanao sony zay misy azy, tsy fantany koa ianao zay nandrora azy, tsy fanatria sy mba tahaka an'izany. Ny teny dia raiky tapisaka amin'ny olona zay niteny azy. Sy mba azo akifoka amin'ny olona zay niteny azy ny teny. Ny zavatra sasany mba azo akifoka ihany, ny lamba azo akifoka.
raha ohatra ka lambanjaranona iny anaovanao iny de azo akifoka ane iny inony anareo fa za sy ny akanjo an'iny fa ny teny tsy mba azo akifoka zany sy azo akifoka misy ny teny mba eritrereto moa fa ny zazakely azy ny zazakely zay mahay miteny azy raha ohatra nandainga izy ka miteny aminao zananao an'izao mamana zananao an'izao dady de hoe anao sia tsy zay ny nataonao anaka zao nataonao raha mahasiary tena ihany lay zaza sy afa-manda izy ny teny an'izay hoe anao eny toko fatorany teny izy manakely hamatitra asika zay miteny azy ny teny filazantsara kosa nefa zany toko raha amin'Andriamanitra rehefa miteny zavatra dia sy afaka akifoka amin'Andriamanitra io teniny io rehefa milaza famonjena aminao Andriamanitra dia sy azo akifoka amin'Andriamanitra ny teniny ny tenin'Andriamanitra zany zavatra raiky tapisaka aminy filazantsara be zany rehefa miteny zavatra aminao Andriamanitra dia sy moramora amin'Andriamanitra misy nisaraka amin'izany teny zany jamais hoy ny fiteny vazaha sy mba misaraka amin'Andriamanitra ny teny azonao atoka zany toko matokia toko Andriamanitra sy mba olombelona ka handainga rehefa nisy zavatra ny teneniny azy dia ataony tatorahiny azy sy mba mandainga izy sy mba afaka mikifoka amin'ny teniny Andriamanitra voafatotry ny teniny Andriamanitra filazantsara lehibe asika zany raha sanatren'izany Andriamanitra asika ka Andriamanitra zay mora miala amin'ny teniny sanatren'izany Jesosy miteny ny zavatra anankiray dia ialany ny teniny inona tsy ny maha-Andriamanitra azy fa Andriamanitra tompo dia sy mba miala amin'ny teniny izy voafatotra ny teniny izy raiky tapisaka amin'ny teniny izy io koa zany zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia ny an'i Jesosy saroan'andrindra amin'izao ny tantarany pasaka tantarany fijalian'i Jesosy nisy roa lahy takavesy takavanany teo miandro fijaliana dia ny anankiray nanesy lay anankiray io le fo anankiroa tsy mitovy raha zanak'Andriamanitra ianao ilay anankiray dia zao tenena afaho zahay sy ianao afaho ny tenanay dia afaho koa ny tenanao raha ohatra zanak'Andriamanitra anao dia hoy ilay anankiray teo anilany hoe anao ty lahy dia sy mba matahitra an'Andriamanitra anao nahoana anao ny teny tahaka an'izany isika hoy ilay anankiray mioty ny zavatra natao sika satria sika mpanao rasy dia mandray ny vokatry natao sika ihany sika fa io lehilahy io kosa sy mba nanao rasy izy ary sy mba nisy fitaka teo am-bavany sy mba nanao rasy nanao viana io lehilahy io ka dia ny fanahy masina nampiteny an'ilay izy io lahy anankiray nampiteny an'ilay teny ao amin'ny Isaia 7:5 hoe ilay sy mba nanao rasy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany Jesosy zany sy mba nanao rasy izy ny solo ahy izy ny solo anao toko ny solo ahy izy sy mba resaka ane zany zona mpanao batisa miteny an'izany hoy izy ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zay mivesatra ny fahotany zao tontolo zao mivesatra ny fahotako ane zany mivesatra ny fahotanao ane zany sy ny fahotan'ny olona hafa mivesarany aloha fa ny fahotanao sarovo zany tokoa sarovo zany mivesatra ny fahotako izy mivesatra ny fahotansika tsirairay Jesosy zany ka amin'izy nivesatra ny fahotana io dia zao madio ny fony sy hoe isan'ny mpanota izy fa izy dia sy mba manana ota kanefa nivesatra ota ny ota nananany dia ny otanao ny otasika dia zay ny nananany ka zay Jesosy zany ka amin'izay zany ilay madio am-po Jesosy zany ilay sy mba nanana ota dia mitarika asika hibebaka ane zany tsy hoe netiny Jesosy mota dia hoe dia efa afaky aho zay ka dia sy mibebaka koa aho zay tompo fa dia efa afaky gn'adidiko afaky gn'andraikiko dia olona afaka aho na inona ataoko sanatria zany tompo fa ny fitondran'i Jesosy ny zavatra rehetra dia mahatonga asika hibebaka koa mahatonga asika hiaiky fahotana zany zay ary tompony vaovao tsara Jesosy no ilay tokana manana fo tsara izy ny rakim-po ao anatin'i Jesosy dia rakim-po tena tsara ny fizerin'i Jesosy dia fizery tsara aza mba matahatra ny fizeren'i Jesosy zany ianao ny fizerin'i Jesosy ane ka hafa
indraindray fizery namasika matoky ianao rehefa jereny namanao, indraindray anao matantra rehefa jereny namanao, fa inisinina nataoko anga fa Jesosy rehefa mijery anao izy tena maso ny fitiavana an'izy reny anao, ny fijery ny fitiavana an'izy reny anao. Raha misy raha sy nataonao dia zao tsy hamely anao zany izy fa hamoizy anao izy. Izay ny fo tena sara dia ny fon'ny Jesosy, ny fijery tena sara dia ny fijeriny Jesosy, ny fo saran'i Jesosy, ny fijery saran'i Jesosy, io no mamany Jesosy ny teny sara ho tsika. Ny filazany sara dia tsy filazany sara fa filazany sara fa tena teny Jesosy zany, asan'i Jesosy zany. Io no asaina teneninao aneto, io no asaina tenenitsika amizao. Mila mianatra fiteny sika. Io isika teny anglisy nga mianarako zany sa teny inona, sa teny allemand ve mila ianarako koa ohatrany efa haiko. Ny teny filazany sara mbola mila ianarasika io. Sy haisika ny voambola ny filazany sara, ny grammaire ny filazany sara tsy mbola haisika loatra. Mila mianatra azy sika, mila mianatra ny grammaire ny filazany sara sika, mila mianatra ny fiteny ny filazany sara sika mba ho zanaky ny filazany sara. Zay zany, mba hisy rakitra ao aposika zany, ka zay rakitra ao aposika zay zany no azo aosika hiteny zavatra sara. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy ranaka zay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay voivavasika. Saotranao zay Andriamanitra raha efa fahasoavanao, fa ianao no mijery anay tokoa, ianao no miteny anay tokoa, ary ny teninao dia mamelona anay. Ny teninao sy mba mampatahotra Tompo, fa ny teninao dia mamelona ny tsirairay aminay. Itenena Tompo fa mihaino anay zay mandrakariva. Amen. Raisy ny fitahiana. Aminareo rehetra ny fahasoavana, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary ny firaisana amam-piangonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.